fa nisy kosa raha mofo ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay notanterahina omaly ao anatin'ny fiandohan'ny taona 2024 izao indrindra raha moa dia nofaritana omaly nandritran'izay filan-kevitry ny gouvernemanta izay ireo andro tsy iasana nefa anresaka rama ho amin'ity taona 2024 ity misa folo eo moa ireo andro tsy iasana nefa anresaka rama ho amin'ity taona ity ankoatran'izay dia isany noresahana ihany koa sy nivolaza tao anatin'izay filan-kevitry ny gouvernemanta izay ny momba ny fianaky ny aretina pesta. Arak'izany dia nifaritana nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta natao omaly ireo andro tsy iasana nefa andresaka rama amin'ity taona 2024 ity. Ankoatra ny voalohany volana janoary lasa teo dia ireto avy ny andro tsy iasana nefa andresaka rama hafa. Ny sabotsy 9 martsa andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy, ny sabotsy 20 martsa andro atsiarovana ireo namony ainy tamin'ny 1770, ny alatsinainy paska 20 aprily, ny alakamisy voalohany volana May fetin'ny asa, ny alakamisy 20 May andro fiakarana, ny alatsinainy pentekosta 9 jona, ny alakamisy 20 jona fetin'ny fahaleovantena, ny zoma 10 aogositra andro nampiakarana Masin'i Maria any an-danitra, ny sabotsy voalohany volana novambra fahatsiarovana ireo olo-masina, ny talata 14 oktobra andro atsiarovana ny nanambarana ny repoblika voalohany, sy ny alakamisy 12 desambra fahatsiarovana ny nanambarana ny repoblika fahaefatra, ary ny alakamisy 15 desambra fetin'ny Noely. Ankoatra ireo efa mahazatra ireo dia ny andro anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna amin'ity taona ity izay mbola ho tapahan'ny filan-kevitry ny gouvernemanta manaraka dia andro tsy iasana fa andresaka rama ihany koa. Ho an'ny silamo kosa indray dia ny fanombohana sy ny famarana ny Ramadan dia tsy iasana nefa andresaka rama. Voatendry ho talemy solo-toerana ny italian'ny BCMM kosa Ramatora Soarlala vola Antalidy. Voalaza nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta omaly ihany koa fa manoloana ny fianaky ny aretina pesta dia nilazaina fa efa vonona ny fanafody ediana amin'ny aretina ary mamaim-poana ny fitsaboana ny marary amin'ny toeram-pitsaboana miankina amin'ny fanjakana.